Salamadolo, fanimeravantsika rehetra. Le temps de programmer fotsiny ny ato amin'ny Facebook dia miditra direct amintsika. Fanimeravantsika daholo tsika. Ny tenako amin'izao andro alahady 10 Aogositra izao. Tany amin'ny taona 2017 dia nisy ny 10 Aogositra sabotsy tamin'izay, ary nisy ny fifampitiafirana. Fifampitiafirana hoy satria ireto nitondra nitarika ny fihetsiketsehana devant nous féliciter entre jeunes dia nitondra fitaovam-piadiana ihany koa, ary tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny tetika hoe tifirina ao anatin'ny action ny olona zay mandeha andeha ho any amin'ny tambizotra any avoloha, ka rehefa passé zany le hoe manomboka eto zone rouge zany dia prévu tao anatin'ny plan reto oloreto zany nisy zany anisan'ny hoe tena nitarika tamin'izany hoe tifirina ny olona nilahatra zany tamin'izany andro zany. Kanjo ohatrany tsy nandaitra izy satria tsy samy tifitra ny tena olona nampiandreketina zany, satria tena maro loatra le vahoaka, ary sarotra ny miafina tamin'izany andro zany hoe ndeha tifitra ianao zany dia andraso zay toko tifitra ianao zany dia bonjour madame Carola, besoa aloha, dia aza manao an'izany makalioly izany ho azavaintsika avy eo. Dia mahatsiaro an'ireo le olona zany tsy tadidiko moa na nisy maty tamin'ireny na tsia, fa mba mametraka ihany fahatsiarovana ny diso otritsika zany tamin'izany andro zany. Inona ny lesona raisina taty aoriana ho an'ny malagasy, ohatrany tsy dia nisy loatra fa ohatrany vao mainka raha ny mpitondra rehetra zay nitondra teo dia ohatrany tsy manan-katao afa-tsy ny manararoatra, ary tsy manan-katao afa-tsy ny mameno ny paosiny izy menakavy no ataony ao anatin'izany rehetrarehetra any. Ka tsy afenina fa mitohy ny tolona, ary tamin'izany raha hoe tolona pour la liberté d'expression, satria mafimafy ihany ny famezana ny aina aman-jery tamin'izany, mbola tsy dia nisy loatra ny internet hoe ahoana, dia amin'izao fotoana izao dia tolona miady amin'ny fahantrana mihitsy, satria na ny jiro na ny rano na ny sakafo andrahoina sy ny karazany dia fahoriana avokoa ho an'ilay vahoaka malagasy. Ka ny teny na tsy teny tsy dia tena ho an'ny malagasy firy zany amin'izao, fa ny mamaky azy dia ny sakafo hidrana anatin'ny vavoniny. Ka eo indrindra tsika no manomboka amintsika miresaka izao, dia ifampiarahaba amin'izay tsika tsaratsara tsy abakaina toko, tsarava toko, akory lahaly, fary manonona ny mbola tsara, karakory ozy mazanga zay, karaha sy tepinina ozy izy ny ankizy. Ka dia fanimeravantsika rehetra amin'izao andro lahady 10 Aogositra izao. Ny lohatenitsika dia hija kely vetivety fotsiny aloha amin'le resaka 777 zany, le 777, le Boeing 777. Tsara ihany no satria tsika zany mandinika tany amin'ny mois de janvier dia efa nisy le akorany le immatriculation nialoena zany na nioctroyena ho an'ireto aéronef na Boeing ho an'ny
repoblika islamika ny Iran amin'ny alalan'le société antsoiny hoe MANR zay antson'ny mpanao gazety amin'ny pays tandrefana hoe communiste air flight zany hoe avion-ny reto gardien de la république islamique reto zany a GRC zay a na GRIC ny fiantsoana azy a ity compagnie ity zany hoe ity compagnie MANR ity a de ampiasain'zareo a amina de façade izy zavatra commercial ohatran'ny hoe fitondrana olona civil ohatrany hoe miasa amin'ny aviation civile zany kanefa ny indraindray matetika misy cargaison misy entana manana vocation militaire na hoe on va dire tout simplement hoe matériel et équipement prohibé zao ny zavatra niaraka nataitra atsika tany amin'ny volana janvier tany tena mitapatapaka na any amin'ny faraparam-volana tany ary tadidiko ngia cité Randrea Solomiaky tena nitabataba be tamin'ity hoe fa inona ny zavatra anio ozy izy fa taloha anao Andriamatoa filoha de tsy nanaiky fa tapitapoka eo anao dia nivadika ary nivadianao nivoaka ny Toliara tena indray Andriamatoa tsy teny Randrea Solomiaky nikapoka tato anatin'ny lohako zay ary nataoko le fandehan'le chronologie an'le événement de ataoko ihany koa le fomba fiasana agence de renseignement na espionnage on va dire zany na intelligence zany de zaka tsy possible raha ohatra hoe efa idécolle le 15 na le 14 juillet le avion zay vao au courant ny CIA na ny NSA na ny FBI na ny M6 na ny Mossad tsy possible zany fa mety efa tany amin'ny dès l'instant hoe nanefa le papier le octroi ny matriculation de tany am'izay nahatongavany tany de efa nanao observation sy remontrance na rappel à l'ordre alors on va dire rappel à l'ordre nanao rappel à l'ordre ny fanjakana malagasy ny fanjakana ny gouvernement américain hoe ahoana ty annulenareo mety zay il y a de fortes chances na fort probable hoe tratran'izay pression zay Andriamatoa Andry de tonga de ozy izy hoe base Toliara ozy izy anisan'ny anankiray tonga de mila mitsombaditsika amin'io fa on a intérêt à calmer les Américains de calmena ny Américaine zany de nifoncena natao mihitsy na nisy raha latsaka raha tsy maintsy avy tany ny base Toliara amiko zay le izy satria sarotra be ny ino hoe efa ty amin'ny mois de juillet vao au courant ny organisme de renseignement et d'intelligence américain na israélien na européen tsy mampino zany sarotra be mino an'zany mais tany amin'ny mois de janvier tany loha de efa nino de zay no nahatonga an'le pression hoe kotoka tsy maintsy midemara ny base Toliara iny zany am'izay nampidiry fotsiny zay zany hoe il y a de fortes chances hoe misy corrélation ny déblocage ndreo sy ny rappel à l'ordre par rapport amin'ny 777 fa reny moa zany hitatsika eo zay mety fifandraisany fa naizany anaty zany efa niteny anareo hoe tsy de resaka momba an'iny intsony satria misy investigation tena hoe
pointu na hoe tena sérieuse zany a mandeha dia sady misy procédure koa mandeha dia sarotra mamoaka ny renseignement zany fa any amin'ny fotoana amoahana azy ny rendez-vous va-t-on dire angambany ndray zay ka natsiko fotsiny zay satria mba ho ahafahan'ny politika sy ny mpanao politika tokony mahafantatra ny zavatra ataony eny amboniny kianja zany hoe zay zany le izy zao zany tokony atao. Devons-nous féliciter André Rajoelina pour sa nomination ou pour son élection à la tête de la SADC. Les jeux élection moa zany tsy fantatro a, les jeux nomination tsy fantatro koa. Tsy fantatro le raha ny tena marina zany de zao e tsy nikariko a ary tsy te hivaky lokoa amin'izy satria aminahy membre SADC avy Madagasikara de tsy mbo lohany kosa hitarika à un moment à un autre. Fandaniana mipetraka firy taona moa zay ny existence SADC firy membre amin'ny firenena ao anatiny de sao de efa torin'ny Madagasikara kosa no mitondra dia i André Rajoelina zany no mitondra. Zaho a na zany na tsy zany nefa de zao zay zany zavatra teneniko anareo ary averiko ihany. Ity fandarany ity a tsy prônizana izy ity, pro-vahoaka ity. Ary ity fandarany ity dia miezaka marina fa tena manana tendance hoe opposition izy satria manohatra ny fitondrana tsy mety ataony ny fanjakana, ataony ny mpitondra ary tena manohatra n'le olona mihitsy izy amin'ny zavatra tsy mety ataony. Miezaka ty fandarany ity zany ho impartial amin'ny zavatra ataony zany hoe raha ny tena marina zany tokony hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny roa nefa ny sarotra ny tsy omba ny vahoaka satria tena ampidirina ao anaty lavaka tena lavakombarika tena hoe maizina ary indro mahita amin'ny maizina ohatran'le zavatra de tsy tononona le vahoaka malagasy ke mahatonga ny hoe sarotra raha anao am'tony fandarany tony ianao ka tsy aro ny vahoaka malagasy. Raha maramariko nareo tsy mba de miaro loatra ny mpanao politika izy ity nefa koa mandoka ihany koa ny mpanao politika rehefa mety ny ataony. Zay zany le izy zay ka misy ny olona moa tezitra misy tsy tezitra averiko any tsy ny ahafalifaly no andehanana eto fa mba farafaratsy makalesona hoe zany ny fair play na zany ny gentleman na zany ny olona madio fo. Na ny any amin'ny fitondrana na ny any amin'ny mpanohatra de samy maloto fo daholo, pour ne pas dire hoe mivoto fo daholo. Ary raha atao ny échelle ny hoe à l'échelle de 10 zany hoe mahatratratra ny fahatezera amin'ny vahoaka ary mety tonga hatrany amin'ny famonoana mihitsy amintsika miteny zao par rapport amin'ny olona mpitondra de raha iteny angambany hoe tafaka hatrany amin'ny 7 raha ohatra 10 ny niveau ambony indrindra de mbola mety hisy teny hoe modeste ahako am'zany. Tanareo am'zany izy zany hoe tena ambony be le fahatezerana sy ny karazana ka eo le mipetraka zany ny fantaniana devons-nous féliciter André Rajoelina. Tout est relatif et c'est selon. Misy olona de miteny hoe na raha tsisa zany, misy olona miteny hoe oui kosa, misy olona hoe miteny hoe tsy maintsy.
zao a tsara ny malala hoe iza iandro rajiolona alohany amalinana an'izay hoe est-ce qu'on doit le féliciter tsara fantatra hoe iza ary ahoany nday andro rajiolona andro rajiolona dia lahatokana ary ny ampitaindreniny ny andro rajiolona dia tsy navita fianarana fangambany raha nisy de nisy baka ny vitany ary andro rajiolona tamin'ny fahazazany sy ny fahatanjana dia nandray nahay mifidy olona nifandray taminy mba hitondra anazy hiakatra fa tsy hitondra anazy hidina zany hoe tany amin'ny relationnel zany andray matao andro rajiolona na tany amin'ny fahatanjana raha de efa hitany hoe namana ohatran'izao tsy hitondra hiakatra mihitsy namana ohatran'izao mitondra midina donc tsy miaraka am'ireny tsy maniaraka tamina fatifatana jolay zany andray matao andro rajiolona araky ny teneniko anareo hoe za zao anisan'ny teny anazy iny hoe ianao ty ho lasa lavitra raha tojoinao foana izao fahendrenao zao satria tam'izany andro any izy na rehefa nanomboka nanana ny mialy ho sipasipany teny de tsy mba toy ny karazan'le bogos kely na le efa manomboka manamanam-bola kely amin'ny DJ sy ny animation starlet fa mba stara kely izy zany tamin'izany taratara ny sipakely reny ny zanaka mpanankareny reny fa tsy naditra ary tsy ny sesombre tao anatin'izany fakampana zany rajiolona zao ny andro zany fa izy indray dia ao anatin'ny sainy tao de zao tsy maintsy tafita tsy maintsy tafita ary hitany eo amin'ny manodidina eo hoe ohatran'izao no atao ohatran'izao no atongavana eo sy ny karazana ny moyen zany natongavany tao anatin'le résultat actuel tsy dirako en détail satria fantatritsika daholo hoe tsy motona tsy mihaja tsy mitovy am'le niteneniko tary aloha hoe raha tojoinao ny fahendrenao de ho lasa lavitra ianao zay zany le banty kely zany hoe tsy de nahita fianarana firy tsy lasa lavitra firy tam'y ny fahendrena ny lasa lavitra izy zany fa avy eo mikorosofahana ihany rehefa diso fréquentation rehefa lehibebe de za izy zany ao anatin'izay le handicap zay latsaka mera de lany tany izy de fa félicité satria radiniana ny parcours akademikany tsy tokony ho tonga ary hitondra azy ho mera mihitsy zany tonga mera izy radiniana ny parcours sy ny formation sy ny backgroundny de tsy tokony ho tonga ho filoham-pirenena akory izy zany tany ihany koa izy de efa tokony féliciteny ary fahatelo ity izy lasa filohany sadeky ity amiko manokana satria tsika zany ny mampalahelo any tsika malagasy mampalahelo tsika satria tsy manana sens de la valeur tsika côté pile aloha io adevitrytsika io teneniko io fa mbola tsy côté fasy mba mametraka fanontaniana ianao aloha zany hoe possible ho afleurira koto malala ve no mety ho filohany sadeky zany raha honnête ianao fleurira koto malala de tonga de valiny avy hatrany tonga de hoe tsia azay mihitsy ny valiny tao an-tsaiko tsia
Vitany Andradjel nefa le izy. Azonareo? Fleury Rakotomalala rehefa soi-disant olona nianatra. Il a quelque chose dans la tête plus qu'Andradjel. Mais il a moins que Andradjel dans le ventre. Il a ses tripes. C'est quelqu'un qui se bat, qui lutte. Zaini, l'hôtel Fandaratikadama quoi. Ceux qui luttent, c'est ceux qui gagnent. Les grandes victoires naissent des grandes batailles. Grande victoire ho an'ny Andradjel sy ny fianakaviany ary ny famille politikany zany hoe président Sadek izy. Ary ninona lazainao de misy firenena faravakely ny 10 na tsy haiko ho anareo zay afaka mijereo firy ny membre ny Sadek. 10 zany le bande. Ka na manam-pahaizana izy na tsy maninona izy, force est d'admettre et d'accepter qu'il est le président actuel et qu'il ait pu atteindre son objectif. On doit le féliciter. Raha tena honnête tsika, on doit le féliciter satria rehefa mipetraka amintsika ny fanontaniana hoe ela very tena tonga de ataoko aminahy ela very Fleury vitan'lahy io. Tsy vitako ka. Tsy vitako. Ary tsy nieritreretiko ao anaty parcouroko. Avokoa ny mpanao politika anankiray manontany tena vitany lava io. Raha honnête de tonga de miteny hoe non tsy vitako ka. Raha ohatra zao hoe Rendry Amad, président CAF, resy teny andrena solonieko efa nanandrana fifidianana tany Afrika zany. Reny zao mety hoe za mahavita an'io ka. Raha reny miteny an'izany dia mangino la Fleur Rakotomalala, mangino voatavo. Sy teny vitako io. Indrolany izy tamin'ny resaka judo. Mangino Rakotomalala. Au moins zany misy étape avéré. Misy étape efa Francis evanina olona. Fenao Rakotomalala mbola tsy nanao an'izy akoa de nao bezeta hoe tsy ilaina félicité any Andradjel fa tsy maninina io. Ary enao micritique io. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Je te parle pas de ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Tu n'as rien. Le gars, il n'a rien dans la tête, certainement, mais il a quelque chose dans le ventre. Je ne cessais pas de vous dire, oui. Ny différence anareo amin'ny Andradjel ane de zao hoe Andradjel ny azy rehefa hoe ao anatin'ny mokon-tony eo naharovitra vavoniny ary de ataony io. Nafaty azy ataony io. Ohatran'izany ny tenenako anareo tany amin'ny 2019 de efa niteny anareo rehefa tsy vitanareo fikambanan'ny opposition tsara tout sauf Andradjel. De manareo Andradjel sera élu dès le premier tour. Nisy sa tsy nisy. Izy anteny anareo zany voalohany. Tsy teto amin'ity Fleury Rakotomalala ty. Zay ma-analyse prospective an'ity. Prospective. Milaza aminareo marina itsangara-pitso. De ahoana tsy félicitenao olona courageux ohatran'izany manana le mec il a le toupet. Teny anglisy tsy teny akory, moi je le sais. Tsy mahay teny anglisy Andradjel. Dans le Sadek, on parle plus anglais que français. Mais le mec, il a quelque chose dans le ventre. Il a le toupet, c'est un téméraire. Tsy fantatry Andradjel zany hoe sao de afa-baraky zany.
Il n'a pas peur d'échouer. Il n'a pas peur de mourir aussi. C'est normal la be raha ohatra anao mieritreritra anao hanongana ny andro radio la tsisy mahongana azy. Sakaletaka daholo ary fatan'izay. Fa maheno ny anarako nareo izy de teraka daholo ny pipi anareo. Ka eo zany tsika ao anatin'ity le fandaharatsika ity hoe ceux qui luttent, c'est ceux qui gagnent le combat. Les grandes victoires naissent des grandes batailles. C'est une grande victoire pour lui d'être à la tête de la SODEP. Ça a été une grande bataille. De ho antsika zany zao inona grande bataille atsika? Mba azahoantsika grande victoire. Du moins antsika rehetra miheno zany. Mba tsika reo ve mba nisy mba hoe véhicule na bonne parole na hoe filazana zavatra tsara amin'io hoe tsara ihany mba miheno amin'ny Fleury fa misy zavatra vaovao lazainy ao ohatra zany. Zao ny fomba hanonganana an'io e, zao no natao an'io. Tsika hono zany sakaletaka e. Mba véhicule na information zany na renseignement e. Da mino fa tsy zany akory. Tsy fantatritsika akory na ngonongonona fotsiny tsika hoe tsy andeha any mikritika ambadiky ny écran de miklapoter clavier eo. Fa ve tsy fantatritsika akory ahoana natokavana any amin'ny victoire. Nefa misy olona isan'andronandro tsy reraka amin'ny teny hoe ohatran'izao e, ohatran'izao e, ohatran'izao. Le bandy mi-avance foana. Ninona teneninao président SADC izy. Point barre. Izy mi-avance foana. Fa ianao miembotra miletika matambavana fotsiny eo. Iny bus manomboka tonga. Raha za aloha tena tsy afeniko a. Za fa teninareo fa za tsy mpanao politique, je fais faire pour Madagascar. Fa ty andafy a manao politique amin'ny vazaha. Fa za mpanao politique gasy. Hoe za ny opposition, menatra. Tena menatra cause e. Menatra. Satria apparemment ty bandy dondrana noho izany. Lazaiko fa virana io bandy io isan'andronandro. Io ny politika ane samy manana an'izany ny vahoaka ane mora manadina e. Na mipromettre zavatra 200 any andro radio ka 2 amindreo fotsiny. Vita ny ataon'ny fandraisana bling de fa takona daholo ny rehetrarehetra. Mode sy vary ray gony de menaka de koveta de fa takona daholo ny rehetrarehetra. Ka eo anelanelan'izay elanelam-panana elanelana action. Aiza ny mpanohatra? Aiza ny mpanohatra? Tena teneko anareo na miaro an'itony fandaharana tony ary. Miaro an'itony fandaharana tony. Tsy vita amin'ny mpanohatra. Hoe ahoana nga fa mba tsy maninona raha fa zay mba ohatrohatran'izao mba ohatran'izao zany isam-bolana mba alohanay participation amin'ny jiro ohatrohatran'izao. Io e, jiro anareo ny jiro miasa. Zao. Io hitanareo. Io koa mbola izy io. Mahery be reny a. Tapaka le izy azafady tompoko.
Tsisy be dia be ny miasa ao dia tsy vitany hoe reny fotsiny fa ireo hitanareo izy ireo ka le izy zany a misy zavatra tokony apetraka amin'ny toerana hoe raha izao tokony hoe le opposition zany tokony lasa aloha amin'ny zavatra atao ary zay ny ma vision politique avant d'être politique. On partage une certaine vision, on partage une certaine idéologie, on met en place par des actions. Tout est dans l'anticipation. Il y a aussi l'art et la manière. Fa ny zavatra mitranga, moi je sais pas comment dire. Fa ny tena marina dia zao hoe na sanatria raha mihevina Andriamatoa Andry dia lasa commentaire iny no lasa commentaire fa tsy mba hoe tena afaka herinandro eo Andry Rajoelina hihevina be satria manana lery io satria ho avy ny ririnina na hoe ho avy ny printemps dia tsy mahatratra-polenina io sy ny karazany tsy mataty dia hiheviny be hevina am'izay zao lery zany hoe on prévoit le futur. Ny zavatra tokony fihetsiny ataon'ny Rafakapitso efa voalaza androany fa ny zavatra misy eo dia je suis désolé efa mihetsika izy zay vao mihetsika manao erreur izy mivoaka ny triple assiette dia zay vao iny mireagir daholo rehetrarehetra avy eo tsy vitany aby mireagir fa mbola mamorona fety ny sasany dia lasa tsy crédible ao anatin'ilay zavatra. Bon, pour conclure zany a za personnellement félicité an'i Andry Rajoelina, félicitations leroa, félicitations satria raha le bandikely tery Besarety tery no hoe tonga am'izany a navitsy fa zao eto am'izay côté pile leo côté face zao ny zavatra tena problème amin'saina dia zao eo le promesse vaine aloha eo ihany fa ajanony am'izay se le mandray tena kory zany a ajanony am'izay le mandray ray ary ny problème manko dia zao tsy afaka miarety an'le mandraindray intsony ramose ianao tsy fantatra hoe zay famatoranareo ao na ahoana fa zao matoa miteny an'izay ajanony am'izay le mandraindray ty meko anankiray ary tiako ho fantatry ny vahoaka malagasy tao anatin'ny vanim-potoana vitsivitsy a dia tsy mandray volona régulier intsony Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa mivoaka ny Madagasikara. Ny atao hoe vol régulier dia miaraka amin'ny Air France na hoe miaraka amin'ny Emirates na Air Mauritius na Ethiopia Airlines na tsy haiko tsy mandeha amin'ireny intsony izy fa mandeha jet privé. Bon jet privé moa zany maninona moa ho an'ny olona tsotsotra te-panahy dia hoe tsy olona zany fa saingy zao isaky ny andeha Andry Rajoelina dia manofa jet privé aux frais de l'État malagasy. À des raisons na hoe par tranche de
100 000 euros. 100 000 euros par voyage. Io zany tsy maintsy tonga de alaina aloha io 100 000 euros io. Ary avao amin'ny finance no mivoaka. 100 000 euros. De nandeha ny fanadihadiana fa andeha nitady. Hoe anisy ary le avion. Any amin'ny io zany tsy mba hoe ianao zany mba mieritreritra hoe mety ao a Paris zao zany ino ty le aéroport anankiray. Any amin'ny Principauté de Monaco no misy an'le société. Ary rehefa tena idiranao ny mombamomba an'le société, takan'olona zany aloha miditra site web de hita ao daholo le zao kipitsipitsiny hoe iana no honneur, iana no fondateur, iana zao, reto avy ny flotte sy ny karazana. Fa io zany io société io tsisy. Fa de eo amin'le site web io fotsiny de le première page iny de hoe en cours. De zay klikenao tsisy miditra. Ny anaran'io société io Zetim Immobilier. Zetim Immobilier. Amin'ny hoe Jetim zany fa tsy hoe Zetim. Jetim Immobilier. Tambatra ao en un seul mot. Tsy tolonika eto ny anaran'le tompony satria manahirana. JPF. Fa naizanona zany de zao zavatra tena tsy fantatra zany hoe tena tompony ve olona io satria rehefa jerena le société zany a dia misy tantarany tsy voatery hoe ratsy le société fa ny zavatra fihita de zao tsy maka avion ino ty izy teo miaraka amin'ny long courrier zany na eny long courrier miaraka amin'ny olona zany izy fa mandeha jet privé dia zany teneniko anareo zany hoe raha 100 000 euros zany a cela nous fait quand même 2 milliards 500, 2 milliards 600 FMG isaky ny mandeha ny filoham-pirenena malagasy. Zany hoe rehefa tena atao zany ny côte dia manan-karena Madagasikara satria ny filoham-pirenentsika manan-karena de manan-karena. Mbola vo laingolaingony fotsiny zay navokako zay a. Fa rehefa feno ny dossier eto am-pelantanako dia avoakako jusqu'au moindre détail hoe ty zao satria ny tena marina mbola tsy voasokatra tsara le email ary le izy raha saika adiniko saika tsy natoko androany fa tadidiko le izy hoe ay moa fa nisoratako hoe Zetim de hoe atao androany zany ka laingolaingony zao a safosafo fotsiny zay ka dia ametraka veloma ho antsika mianakavy zay ngamba ny androany quand les autres dorment travaillent iny normal be. Mandrapeo natoko a veloma mahafinaritra sambo tahin'Andriamanitra ao davatra. Zafady a. Ty zavatra ty zany mananina foana mipeliko foana hidala rehefa ohatran'io. Davatra veloma atoko.